Fiadanany tompo amintsika rehetra falyndray ny tenanay ahy fampisara aminao a nyty andro alarobia ariva ity a mikasika izay ambaran'ny tompo amintsika tsirairay avy izany. Androany isika émission spéciale fahavalo dia iresakitsika mikasika ny atao hoe fanomezana fomba fiteny ara-baibolina hoe fanomezana zay ihany koa mampiasa an'izy io fa amin'ny toerana hafa amin'ny fanompona hafa mety rakitra ny etsona azy a ny sasandray mety fanatitra le fanatitra aloha tsoriko eto fa tsy mety satria ny antony a dia ny fanatitra dia fomba fanao fahiny tamin'ny zanak'Israely a mitondra ondrina mitondra osina mitondra zavatra tahaka izany a dia dorana le izy a dia iny emboka iny a iny no natao hoe ankasitrahan'Andriamanitra. Tany boky Isaia Andriamanitra dia fanresaka an'izy iny hoe mampaloiloy amin'izay ny fofon'ny fanatitra izay aterinareo lava io a nefa nareo tsy mibebaka araka ny tokony izy akory. Fa ny tena izy a aty amin'ny fanekena vaovao a dia fanomezana no iatsona azy. Io fanomezana io dia ny antony indrindra hoe tsy mampatonga le fanatitra intsony ampiasaina dia satria efa vitan'i Jesosy ny fanatitra rehetra ilaina teo ambony azo fijaliana, indre mandeha tsy miverina ary izy no efa nanatitra ny rany atateraka ny fanatitra rehetra ilaina teo anivon'ny zanak'Israely sy teo anivon'ny olona rehetra izay ao amin'ny Kristy. Ka aniotsika dia iresaka mikasika izay fanomezana izay a amaky sotra masina ray tsika Korintiana 2:7-7 aminaran'i Jesosy. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay inyan'ny fony avy tsy amin'ny alahelo tsy amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Raha lasy anabavy ao anatin'izao vanim-potoana farany iainantsika ety amin'ity zao tontolo zao ity zao dia tiako ny fampisara aminao mikasika ny resaka fanomezana. Ny antony indrindra dia zao hoe betsaka loatra ny karazana fampianarana miela mikasika an'izy io izay lasa miendrika fanambakana, lasa miendrika famitahana, lasa miendrika fanerena ankolaka, tsy manery mivantana hoe ambanana basy tahaka ny fanaon'ny olon-dratsy na ambanana antsy fa manery ankolaka amin'ny alalan'ny teny ambara, ny sasany mandambolambo, sasany mampatahotra dia lasa manome ny olona nefa tsy araka sitrapony akory izany. Ity teny izay voambara tao amin'ny Korintiana 2:7 ity dia manambara mazava tsara mihitsy ny apôstôly Paoly ny fahafahana na ny libertén'ny olona ao amin'ny Kristy eo anatrehan'izany atao hoe fanomezana izany. Tany amin'ny fanekena taloha, tany amin'ny testamenta taloha dia tena idiran-doza mihitsy ary zay ny mampatongako foana tena miresaka hoe mila ainao tsara mihitsy ny testamenta vaovao zay nao miditra any amin'ny testamenta taloha fa lasa voafitaksika jerenao tsara fa rehefa mitory ny olona mikasika ny fananan-karena, rehefa mitory ny olona mikasika ny fahombiazana, rehefa mitory ny olona mikasika ny fanomezana, rehefa mitory ny olona mikasika ny fitahiana sy ny namany rehetra dia zay rehefa tsy maintsy any amin'ny testamenta taloha izy. Rehefa maka ohatra ny olona ny bokiny rehefa misy inona moa ny anaran'ity izy zavatra tian'ny olona tongavana ohatra zao hoe te hanangana trano fivavahana anankiray izy zany dia tiana atao miaingo tsara, tiana anangana rindrina anao beton sy sisa rehetrarehetra dia ampiasain'ny olona indraindray ny agay toko voalohany mitantara sy miresaka hoe nahoana nareo mipetraka amin'ny tranonareo misy valindriana kanefa rafy ty trano ty ho Jehova ka noho izany mihinana ianareo nefa tsy mety voky, misotro nareo nefa tsy mety afa-po ary zay miasa dia miasa azo anao karama kanefa karama atao any anaty kitapo laoka. Nahoana satria rava ty trano ty. Dia hitanao rehefa tsy azon'ny olona, rehefa tsy hain'ny olona ny filazantsara sy ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahafahana ao amin'ny Kristy Jesosy ho an'ny olona izay tena ao amin'ny marina dia ireny teny ireny lasa ahodin'ny mpitondra fivavahana mialatsiny fa tsy hoe anebaka an'izaniza akory na naratsy n'izaniza fa tena itenen'ny marina sy anitsy an'izay tokony ho ahitsy rehetrarehetra mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fitaka isika fa reny teny ireny no aholakolana indraindray hampatonga ny olona anome sy sitina ny aneposin'ny olona any. Mialatsiny fa tsy toe-po avy amin'Andriamanitra zany. Ny toe-po avy amin'Andriamanitra dia ny sitrapon'Andriamanitra dia tiany ianao hanome amin'ny fifaliana, tiany ianao hanome amin'ny fahafahana tanteraka,
tiany ianao anome satria ianao te hanome, za manome satria za te hanome. Zay ny toe-po zay sitrak'Andriamanitra. Rehefa miditra fanekena ohatr'izay ny zavatra tany amin'ny fanekena taloha, rehefa tsy mameny olona dia misy fiatraikana ao anatin'ilay izy. Rehefa mijery koa ny Malaki 3 dia miresaka ny soratra masina zao hoe ianareo Israely rehetrarehetra reto mandroba daholo, dia amin'inona ny androbahana ianareo amin'ny tsy fanateranareo ireo ampafolo-karena. Ny ampafolo-karena moa tsy anankiray ihany fa be dia be ny ampafolo-karena teo anivon'ny Jiosy dia samy manana ny lalany daholo reny rehetrarehetra reny, dia nony amin'ny tsy nanaterana an'izay dia voaozina amin'ny oziny ianareo. Za tena te hiresaka amintsika amin'ity androandroany ity rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra dia zao filazany any amin'ny bokin'ny Kolosiana 2 any hoe Kristy ozy izy nitondra ny ozona rehetra, satria voasoratra hoe voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo. No ny ozona izay nentin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io dia annule ny ozona izay tokony hahazo ny zanak'Andriamanitra ny olona nateraka indray rehetrarehetra. Ka raha zay ny mampatonga le hoe afaka manome amin'ny fahafahana amin'izay. Azonao le izy taloha zany rehefa tsy manome dia misy ozona tonga, misy loza tonga, misy zavatra mitranga tonga. Fa aty amin'ny fanekena vaovao kosa tena jereo tsara fa novidian'i Kristy mihitsy ny fahafahantsika. Novidian'i Kristy mihitsy ny fahafahantsika. Zao ny fanambaran'ny apôstôly Paoly hatrany hoe efa nantsoina ho amin'ny fahafahany ianareo izy ka aza mety andevozon'olona intsony. Le olona zany te hanandevo foana satria misy intérêt, misy tombotsoa foana ny ambadika any. Dia lasa mampiasa nyity soratra masina ity izy, ahodikodiny arak'izay mampety azy, ahodikodiny arak'izay ahafahany mahazo izay tediaviny. Zany ny zavatra mitranga eo anatina tontolona fanompona fa tena ialako tsiny, izay tsy mifanaraka mihitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia isika manome amin'ny fifalimpo, isika manome tsy amin'ny faneriterena. Inavy moa le endrika faneriterena. Le faneriterena dia zao, ohatra zany zao hoe manana problema ianao, manana olana ianao, dia tonga avany ny olona izay mpitondra fivavahana dia miresaka hoe io olona io tsy mivaha io raha tsy ohatran' izao fandehany, mila manome, mila manolotra ho an'Andriamanitra, mila manao fanatitra, mila manao hanim-py. Ampiasaina daholo ny karazana verset sy ny zavatra voasoratra rehetrarehetra hoe jereo tsara zao tamin'ny tantaran'i Jakoba fa nanatitra hanim-py. Ho an'i Isaka izy dia nahazo tsodrano, misy olona tsy mety manome tsodrano raha tsy anaterana hanim-py. Dia rehefa anaterana hanim-py izy dia manome tsodrano dia faly ery le olona avy eo mandray an'izay tsodrano zay. Misy filana ao anatin'le izy, misy zavatra ohatran'izany. Dia hitanao zany zao faneriterenan-kolaka satria maninona le filanao no nanery anao hanome. Tsy nanome anao raha tsy natosika le filanao, zany inge le faneritereny. Ary hitanao le zavatra misy lalany anankiroa ifanomezana io. Ny fanomezana lalany voalohany dia lalany ho an'ny olombelona, ho an'ny asa fanompona. Ety amin'ity zao tontolo zao ity. Fa ny fanomezana lalany faharoa dia lalany ho an'Andriamanitra. Le toe-po no an'Andriamanitra. Azonao le izy, toe-po no an'Andriamanitra. Ny atao hoe manome ho an'Andriamanitra zany dia ny toe-ponao mifanaraka, mankasitraka, feno fisaorana, feno fifaliana eo am-panomezana le zavatra. Fa raha manome an'le zavatra ianao satria ianao natosiky ny filanao ka mieritreritra fa ity no lalana azoko fitahiny, ity no lalana ampivany olako, ity no lalana asitrana ny aretiko, ity no lalana ohatran'izao, dia ny toe-ponao zay tsy fanatitra ny kasitrahana. Dia ina dika zay tsy nanome ho an'Andriamanitra ianao zay, fa nanome ho an'ny tenanao. Satria manina omeko ty azoko an'le izy, omeko ty azoko an'le izy, tahaka ny ianao mividy zavatra ihany, tsy fitiavanao ny mpivarotra ny nanomezanao an'le vola, fa menao an'le mpivarotra le vola satria mila le entana ho aminy ianao. Azonao ny fandehana izy dia tsy zay no toe-po avy amin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe toe-po na mpanompo. Efa resaka an'izany tany amin'ny hafatra fa 7 sy ny fahavalo tany azonao jerena ihany koa izany. Fa sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ny fotoana rehetrarehetra dia manome satria te hanome. Rehefa ny am-piangonana ianao dia zao ny toroko hevitra aminao. Rehefa hanome ianao, na ohatrina homenao, na hanome ariary 100 ianao, na hanome 50 tapitrisa ariary ianao, dia enoy ny toe-ponao any anatinao any. Faly venao hanome an'io. Fa rehefa tsy faly ianao dia efa tsisy anjaran'Andriamanitra aloha zany ao anatin'le fanomezanao. Ary maty antoka ianao satria tsy nanome am-pifaliana. Misy ihany koa faneriterena hafa. Teo zao le faneriterena te azo fitahina, fa misy faneriterena ihany koa matahotra loza, misy faneriterena ihany koa satria maninona dokadoka fa ny pastera eo.
tonga avany le olona de mamangy de nareo kosa aloha tena io fiangonana io kosa aloha tena nareo raha ngany tena andry ankinana mihitsy le olona sasany ange tena ohatrazao tena ohatrazao de eno fa voadokadoka de aiza ko pastera ko raga de tena aiza moa mba miezaka mba manao arak'izay tokony ho atao zao ay eny ary aty valopy de efa iny matikena maso sa iny fomba fiteny azy matikena maso de lasa mampiditra itatiraka izy toky pastera karakaraina zao zany zavatra zany de tsy toe-po ankasitrahana tsy toe-po ankasitrahana satria maninona nisy faneriterena ny fiarahana amin'ny Kristy zany raha lasana bavy tena en toute liberté tena mifafana tanteraka manomea tsy noho ny amin'ny tenin'ny pastera tsy noho ny amin'ny fanentanandranina tsy noho ny amin'izay ambarandranina tsy noho ny amin'ny valimbavaka andrasako tsy noho ny amin'ny fatahorako idiran-doza na ho tratry ny aretina efa niteneniko teo ary averiko indray efa nentin'i Kristy ny ozona tokony anjo rehetrarehetra na ozona satria naninona na ozona satria naninona dia efa nentin'i Kristy daholo zany mba ahafahantsika miaina amin'ny fahalalahana ahafahantsika manompo amin'ny fahafahana ka rehefa manome dia manome amin'ny kitsipo sy amin'ny fifaliana amboky ny asan'ny apôstôly toko 5 ao dia misy ny tantara ny Ananias sy Safira izay haitsika tsara ngao jerentsika mihitsy nylay teny asan'ny apôstôly toko 5 dia vakitsika ny 14 toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy fony tsy namidy tsy hanao ihany va izy ary rehefa namidy lay tany tsy hanaovanao zay sitraponao kova inona ny zavatra nitranga tato anatin'ity tantara ity Ananias sy Safira ny olona rehetra mivarotra tany zany na trano dia nitondra vola teo anatrehany ny apôstôly inona ny zavatra nitranga tao anatin'ilay izy nahita n'izay zavatra ataon'ny olona izay Ananias sy Safira dia lasa kory zareo nanao an'ilay izy jerenao tonga dia manohitra tanteraka n'ilay fanambaran'i Paoly ato amin'ny Korintana 2:7 aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay nian'ny fony tsy nanao arak'izay nian'ny fony Ananias sy Safira fa nanao arak'izay fanaon'ny olona manao ny olona dia manao ihany koa izy be deaibe tsika ny anatin'ny fiangonana any manao rakitra satria maninona manao rakitra le olona eo akaikitsika rehefa tonga fotoana ny rakitra dia lasa mandroso eny aloha dia iny koa mamenatr'olona raha ohatra ka mipetraka eto ka tena aiza kosa dia ny sasany ary mialatsiny hafa zavatra misy ity tsy manana ho atolotra dia inany atao mody mandrotsa akoatr'izao nefa tsy sininina ao anaty tanana mody mandalo eny aloha eny dia mandatsaka dia lasa miverina avy eo toe-po tsy ankasitrahana zany rehefa tsy manana ianao masahi mijoro petraka na tsy voatery tsy manana fa mety tsy hanome ihany koa tsika nye manana zo tsy hanome zany liberté ao amin'ny Kristy libre de donner et libre de ne pas donner afaka manomea ary afaka tsy manome ihany koa afaka manolotra ary afaka tsy manolotra rehefa tonga ny fanaovana zavatra anankiray afaka manaiky anao aniny ary afaka manda ihany koa tsy anao alo ny antony tsy voatery mihitsiny mety tsy teanao fotsiny dia tsy manao mety teanao fotsiny dia manao zay ny atao hoe fahafahana ao amin'ny Kristy tsy teriterena inona na inona tsy amboamboarina fa ny zavatra nahavoany Ananias sy Safira dia zao nahita ny olona manome nahita ny zavatra mitranga dia iny matikena maso Andry Petera sy Jaona sy ny apôstôly sy ny olona rehetrarehetra hoe nalafo tany iny io ny Ananias sy Safira ay ko ahoana ny tsisy tonga taty aminay izany voly zany natahotra an'izay izy tsy hoe manao an'izay ny apôstôly fa natahotra an'izay ry zareo hoe sao dia tondron'ny olona molotra dia inona nataon'izy vady nosasahany le vola nomeny ny apahany nentiny teo amin'ny apôstôly dia ozy izy ny apôstôly reto daholo vidin'ny tany reto daholo vidin'ny tany dia ozy izy ny apôstôly maninonareo ny mandainy amin'Andriamanitra fony mbola tsy lafo ny tany tsy anareo ihany va izy ary rehefa lafo izy tsy anareo ihany va anaovanareo ho ampiasainareo amin'izay tianareo liberté fahafahana tanteraka ny ao amin'ny Kristy libre de donner libre de ne pas donner zay ny toe-po izay ankasitrahan'Andriamanitra ka rehefa manome ianao na ohatrinona na ahoana na hanome ho amin'ny malahelo ianao na hanome ho an'ny dadatoanao ianao na hanome an'ny olona sahirana ianao na marary ny mpiara-vavaka aminao ka manome ho azy ianao na manome akanjo ianao na manome kiraro ianao na manome vola ianao na maninninona zavatra omenao dia io Korintana 2:7 andin'ny fafito ny toe-po zay tediavin'Andriamanitra rehefa tsy manana anio aprimo aloha le any aposy okaloha
aloha za ifantoka tsara mihitsy iresaka amin'ny tompo. Za manokana zao fampizarako amintsika eto, za tena mijoro ao anatin'izany mihitsy fa na misy olona mitangirika amiko eo ary sy miinsista be sy mitantarany de ohatran'izao nge de ohatran'izao nge de ohatran'izao, za tena amboariko mihitsy ny any anatin'ny foko any a, tena tsy anome satria manao an'izay olona io, fa tena miaino mihitsy ny antoepoko sy ny toe-panahiko any anatiko any hoe mifanaraka amin'ilay ankasitrahan'Andriamanitra ve ny zavatra ataoko. Fa na manao mampalahelo eo ary olona na manao tantara be deaibe ary io rehefa tsy henoko any anatin'ny foko fa tokony anomea, arak'ilay Korintiana faharoa zay nivakitsika teo hoe arak'izay inian'ny fony tsy amina lahelo na mifaneritereny. Rehefa ianao no manome par sentiment, milazanao aneniny ianao atseoriny, aneniny ianao tak'izay ihany tsy nanome, tak'izay ihany ohatran'izao. Fa rehefa ianao no manome arak'izay iniany, la ny pastera amin'ny anina fotsiny inge le voly, de zany mampirongatra ny ao anatina tontolo na fanompona satria maninona olona tsy manome amikitsopo, fa olona manome amin'ny faneriterena, olona manome satria nitokatokafana, olona manome satria nanina moa izy ty nasaina nanao adidy na matikena maso fotsiny hoe pastera tary andaky ravitany amin'ny 4 kilometatra tany ambanivohitra tany ny tonga ty amintsika veraka izy de ho abodina maina izy fa alao mena, rehefa tsy fanaraka amin'ny eritreretiny aveo le zavatra le lalan'le fanomezana de mirohatra ary mafana ary tezitra ny any anaty ary migrevy mihitsy ny arany sasany. Tsy zany ny toe-po sitrapon'Andriamanitra, fa ny toe-po sitrapon'Andriamanitra de manome satria te hanome, manolotra satria te hanolotra, tsy manome ako azoko tambiny, tsy manome satria matahotra loza, fa manome amin'ny fifaliana ako ary manome amin'ny fahafahana tanteraka. Zay fifampizarantsika samy tahiny tompo isika amin'ny manaraka toy izao indray. Raha manana fanontaniana ianao a, apetrahany amin'ny MP le izy a, na afaka miantso ny taribia ianao a, fa aza atao commentaire izany. Mandra-pioana mandra-piresaka samy tahiny tompotompoko.